mbola eo amin'izay baolina kitra izay ihany eo anivon'ireny fokontany ireny kosa indray satria dia farana androany ny tournoi Bertin ho an'izay baolina kitra izay. Tamin'ny alarobia faharay voalohan'ny volana May teo raha ny marina no natao ireo lalao famaranana raha ho an'ny teny amin'ny faritra Belambanana Andoharany fotsy ho an'ny teny Tongarivo Tanjombato teny. Ireo vokatra avy hatrany ary no entina aminao. Totosan'ny alarobia iray May teo ny famaranana ny taranja baolina kitra amin'ilay fifananana tournoi Bertin eny Atsimondrano eny ho an'ny tao Belambanana Andoharany fotsy sy tao Tongarivo Tanjombato. Raha ho an'ny baolina kitra ho an'olona dimy natao tao Belambanana aloha dia ny ekipan'ny tandem faharoa ireto miakanjo mena ireto no voaositra tomponaka manoloana ny Charles 04 natao aorian'ny fandanganan'ny tirobus Irene Wout. Rehefa nisaraka ady sahala Samson Isotoko ny rototo nandritra ny fepitaona ara-dalàna. Ny ekipan'ny Zamalek kosa indray no nivoaka ho mpandresy tamin'ny sately ny ohatra nalohana ny ekipan'ny Pampita ho an'ny famaranana baolina kitra ho an'olona sivy natao tao Tongarivo Tanjombato. Samy notoloran'ny Bertin Randriamaingo Ondry sy Amboara ary fitaovana isan-karazany avokoa ireo ekipa roa mpandresy ankoatra ireo famaranana roa efa vita dia nitanterahana androany alahady ihany koa ny famarana ho an'ny Sokajy Vétéran tao amin'ny Kanja Alondika Karambato. Ekipan'ny THT ny voaositra tompondaka tamin'izany ary nibata ny ambony fa rehefa nandresy ny ekipan'ny GFA tamin'ny isa tokana iray ny ohatra. Tanjona moa raha ny hoe ny Andohany sy ny fihevarana zao dia afa-po izay tratra ny tanjona zany. Toa misy ny finalina toy izao dia indrindra tsakatsy andafana zany ilay tournoi Bertin voalohantena izay. Faharoa ny amin'ny resaka hoe inona ny tiana ho ampitaina amin'ireo tanora ireo dia mazava be hoe ny tanora tokoa dia tokony mena aranjona mba ahafahana mandraisana didy sy andraikitra eo amin'ny sport manodidina anazy zany. Ka izay zava-tsy no nentina ny fampiresana tanam-piandohana dia nomena azy ilay fitaovana nentina nanatanterana an'izy so tsika tonga ty amin'ny famarana dia mba misy tambiny zany dia ny amboara nomena azy ka dia hoy izay hoe raha ny fihetsika sy ny fikarakarana dia mahavelom-bolo ho an'ireo tanora io satria voapita zany ilay fitaizana voapita ihany koa ilay fampiresahana hoe aoka mba ho tanora havanina isika izay zava-tsy no natao ka izay moa zany manoloana izay zava-tsy dia mariako itona fa Bertin dia manampy ireo olona izay mety mifandraika amin'ny fehi-kevitra na fomba fijery amin'ny sehatra anankiray tetỳ amin'ny sport no nanomboanay azy dia izay no mahatonga anay hoe afa-po izay ary sahanay no mitefy hoe tournoi Bertin sy ny zavatra izay karakarain'ny Bertin no ohatrandreo dia mila mitantera. Mety toy ny fandarana amin'ny taranjafa antoan'ny fandarana amin'ny taranjafa aloha dia mazava be mbola isy ny finale zany ho an'ny senior eto Akarobato amin'ny 26 ho avy zao dia ny tournoi foot rehetrarehetra izay ny amin'ny faritra hafa ny amin'ny commune hafa zany coupe ny 26 juin zany mbola misy commune eo amin'ny 10 eo zany no tokony hanao an'izay famarana an'izay coupe ny 26 juin ka amin'ny taranja hafa izay tokony eritreretina zany moa dia tonga tiany rally indray amin'ny herinandro izay rahanay Michel dia mazava be fa ny taranja rally zany no amin'ny herinandro dikan'izay zany tournoi Bertin zany na ny hoe Bertin ny organisation rehetrarehetra izay misy dia saika manerana ny faritra Atsimondrano ary saika presque isaky ny tapa-bolana angamany misy événement foana ny Bertin. Taorian'ireo hetsika maro efa vitan'ny Bertin Randriamaingo ho an'ny faritra Atsimondrano dia maro ireo tanora mpanao fanatanjahantena avy any manodidina ny faritra ihany koa no maniry ny fanohanana avy amin'ny fifananana ara-panatanjahantena tahaka izao.